Misotranao misy afidy-atrany anaraka ny fandarana sonanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tomboko vavy manaona tomboko lahy andriamatoa soja Fulgence Ramiandrosoa no vahintsika amin'ity alina ity miarabanao tomboko. Ya voalohany teny miaraba ny ray aman-dreny Joary Ravojanahary zany anisan'ny impressionné anay tamin'ny fahatanranay mijery azy tamin'izany mihaona mivantana izay mianaka eto miaraba ny teknisianina izay manatotosa sy mitoto mahafotsy nahandro na masaka an'izao zavatra zao arabahina ny vahoaka manerana an'izao tontolo zao manaraka ny fandaharana amin'ny pejy vaovao 420 tsipika 7. Ya dia araky ny fahitantsika azy zao tompoko vavy sy tompoko lahy dia albinos varira na bobo fomba fiantsonanareo daholo zany. Inona ny tena marina Fulgence ahoana zao toetena toe-batana sa aretina ny antsona hoe varira? Ya iresaka aloha tsika amin'ilay atao hoe fiantsona manana eo amin'ny karazany maromaro tsika eto amin'ny nosy. Raha atombotsika ny faritra avaratra dia misy antsona hoe zanakiano. Io zany terme anankiray koa hiantsonan'ny olona manana toetena varira. Dia raha miteny ny ampovoan-tany tsika dia misy hoe bobo. Dia raha mandeha miatsinanana tsika dia manao ny any hora. Dia raha mandeha ny faritra atsimo atsinanana tsika dia manao hoe soba. Dia raha mandeha ny faritra atsimo manomboka amin'ny Fianarantsomakany tsika tazahina amin'ilay hoe varira. Zany fiantso zay zany raha eto amin'ny nositsika dia fomba fiantsona an'ny olona manana toetena varira daholo zany zay zavatra zay. Miresaka tsika hoe inona tokoa moa ilay mahatonga ny olona varira aretina ve sa manahoana tsara foana zany satria mitondra fampafantarany foana zay rehefa omenareo sehatra amina toerana tahaka itony ny trangana varira dia azavaina tsara hoe anomalie génétique zany hoe misy ataotsika atao hoe tsy fahatomombanana ara-génétique fa izy io kosa dia manaranaka. Zany hoe raha raisitsika zany hoe raisitsika zany ty hoe ataotsika hoe ty misy karazana génération anankiray. Ity génération anankiray ity izay efa nisy olona mitondra n'ilay toetena fa tsy fantatra satria eto amintsika aloha zany raha tia firenena afrikanina dia mbola tsy hita ny dépistage hoe anaovana fitaliana hoe ty olona ity dia mitondra gène na albinisme zay mbola tsy misy zay fa Europe efa tao anatin'ny 5 taona efa hita. Dia ity koa misy génération anankiray zay tsy mahafantatra na le descendant ty hoe izay atao amin'ity fianakaviany ity angeka manana an'ity gène na albinisme ity. Dia rehefa misaffronter amin'izay le olona ataotsika hoe typique, ianareo moa zany atao hoe typique dia izay atao hoe atypique. Rehefa mifandony ireny olona roa ireny na hoe miaraka dia eo le gène eo le mahatonga le hoe récessif sy récessif dia mivoaka ho azy zany hoe misy olona mainty hoditra anankiroa izay tsy mahalala izy roa hoe izahay aneka efa nisy tany fa misy koa moa zany ny ray aman-dreny manafina tany aloha misy mitantara nareo dia misy olona efa varira tany aloha fa misy ny manafina. Dia iny zavatra iny rehefa mitambatra zareo roa dia mamoaka olona varira zay zany hoe olona mainty anankiroa dia mamoaka varira dia eo le adevitra hoe indraindray miteny anankiray tsy zanako fa kosa no izay tsy fahafantarana zay hoe efa mitondra n'ilay gène izy roa dia no le récessif samy récessif mifandona zay no mamoaka azy. Dia ireny zaza reny ohatra zao za zao dia manambady ara-dalàna telo amin'ny rahalàna zanako ireo zanako tsy misy varira fa kosa efa porteur n'ire gène. Zany hoe anerinany zany misy condition takiny rehefa miaffronter amina vehivavy mitondra n'ilay gène dia tsy maintsy mamoaka n'ilay varira. Fulgence zao président ianao président ny fikambanana moa zany ianao. Fulgence ve manana prêt-à-pot tsy varira? Ny zarery ihany ao varira ao anatinay zay koa moa ny papako moa zany vao 11 mois dia maty. Fa mino aho zany fa raha ohatra hoe mbola niaraka izy maty ka nisy zaza telo possible nisy probabilité hoe mamoaka roa na manam'ilay varira. Ohatra zany daholo zany le fitrangan'le izy fa na ianao zao tsy halala amin'ireo zanakao ireo hoe isy ho taranakao
mety isy varira efa miomana ny saina satria efa porteur reo any aorina zany tsy maintsy isy varira ivoaka raha vao misy condition hoe miaraka amina vehivavy mitondra n'lay gène zany hoe tsy maintsy mazava zaka mazava firy ny varira eto Madagasikara zavatra misy raha ny telo taona nananganana ny fikambanana raha ny varira identifié fa mahery ny arivo ina moa leo identifié ao anatin'le izy koa tsy obligé na ny tsirairay hiditra anatina fikambanana fa kosa rehefa tojolana izy de tsy maintsy izainy mi-intervenir mamany olona ny automatique izy zany lasa mpikambana fa ny varira efa fantatra manerana nosy efa mahery ny arivo fa izahay am'izao mitady zay atao hoe lamina ara-teknika amin'ny fiara-miasa efa nisy ny fampifanantonana teo anivon'ny statistika efa nisy ny mpiara-miasa zay nantonona hoe ahoana nao fahatsika amoaka données fiable hoe tena io tokoa ny varira fa mbola misy lamina maro voa tonga an'izay tsika satria raha ijery fotsiny tsika nitsangana tsy fandripalemana de méfiant zany hoe tsy atokisan'ny fiarahamonina raha enao olona ohatranao zao ny andeha eny fiarahamonina ray antany varira fa tonga de ohatran'olona sao de andehaka lay varira dia de mila misy lamina le fampiresahana tsara hoe mba tokony misy olona varira na hoe olona manana teo tena varira mihitsy ny ao anatin'le agent recenseur sur terrain hoe amoana hoe izy ato aminao satria zava-misy am'izao nge be da be no miafina ny mba mivoatrany ndasy aloha azava mbola resahantsika zay fa iverina am'le hoe toetenako misy aretina mitaiza ve sa misy zavatra tsy itovizanao amiko izay tsy varira amin'ny resaka fahasalamana ny tsy itovizana aloha zao de ny maso ndray mijery tonga de fotsiny ndray de iray efa tsy fitovizany zay fa ny tena zava-misy vokatry anomalie génétique io zany hoe io resaka gène na albinisme io zany resaka tsy fahampina pigmentation le mamoaka an'le mélanine zay zany ny zavatra fototra zany hoe ny olona manana an'ilay toetena varira zany de reto ny zavatra tsy ampy aloha tsy miampy an'le mélanine satria zany ny olombelona anankiray zany tototsika eo manodidididina ny arivo eo ny mélanine ao anatin'ny olombelona anankiray fa ny varira de tsy misy mihitsy izy na manana anankiroa zay no mahatonga an'le misy ny antsoina hoe albinisme oculaire le tena maso ny votateraka mihitsy de misy ny albinisme oculocutané ohatranay zany zao raha maniry ny volombava ahitana soritra mainty iny zany le mélanine kely anankiroa ny amin'iny fa ny iraisana de manana myope naturel zay tsy mahita lavitra iraisanay rehetra zay tsy mahita lavitra iraisanay rehetra de ny iraisana koa izahay noho io mélanine satria ny mélanine no mahatonga ny volokoditra sy ny volomaso sy ny volondoho ho feno de tsy mahafeno an'io zay de vokatry zay tsy fahafenoany zay de tsy mahazaka hilona masoandro satria vo mahazo masoandro de simba le hoditra de simba le vatany zany zavatra zany zany hoe zany zay manana besoin supplémentaire ao anatin'ny resaka fahasalamana de izany no anisany hoe mahasamy hafa fa izay tsy manana mitovy amin'olona rehetra sy manana hoe aretina aretina mahazo avy mety mahazo tena azo azo misy aminay grippe ohatra zany mety ho diabétique mety ho tensionnaire zany zavatra iainana ohatry n'olo rehetra fa io ny avana tsy mahita lavitra ny tsy fahitana lavitra zany de eto de azavaina foana hoe izahay de efa miara-miasa amina rafitra maro eran'izao tontolo zao atreto tsy mbola misy fanafany io tsy mbola misy hoe ho pigmentena lay maso satria lay retina atonga n'lay maso ahita lavitra no tsisy le pigmentation mihitsy zay mihitsy le hitondrana fanazavana satria indraindray misy ny olona mitondra fanazavana ampiasana soloma voamay simba re io tompoko fa ny ilainy de ny lunette anti-reflet raha ilalao anao amina resaka solosaina mba tsy asimba maso de misy an'le lunette contre anti-reflet de raha mandeha masoandro koa misy an'le lunette contre sol zay any zavatra misy fa raha io ny forcenao hoe ampiasana solomaso atreto ny manampahaizana de mbola tsy nahita fanafana fa ny any amin'ny hoditra ny fahananatsika fa misy fanafany mampiasa an'le crème solaire zay mety mbola ho resahantsika ona président any amin'ny faritra atsimo Madagasikara ny tena betsaka ny varira
misy antony ve zay fijerinao azy fahalalako fotsiny zay a ny tantara ny mahatonga an'io satria ny rasina olona manana toetena varira de rasy banto de ny bantoa ny saika ny domine tatao amin'ny faritra atsimony nositsika zay zany natonga an'io hoe maro ny olona manana toetena varira eo koa tratran'ilay fomba am'le misy cogénité zany hoe misy an'le sampiavana mifapanambady de normal be zany le izy mitombo ilay olona miseho na le olona manana toetena varira any ary zay mihitsy ny statistika atsika eto Madagasikara ny olona ahitana manana toetena varira betsaka raha mifaritra eto Madagasikara de ny faritra fitovavy ny vatovavy fitovinany ny atsimo atsinana ny anosy androy atsimo andrefa manatombo kokoa zany ny isany am'ireny faritra anao zao avy any anosy mananila fa ny reniny teraka avy atao fitovinany ato voipeno ny papako mananila Fort Dauphin de ya hiditra amin'ny fiarahamonina tsika manao maso vilana ny olona rehefa mifanena aminareo ary misy ara tsy samanatona mihitsy asa tahotra ve tsy fantatra aloha fa de pitrangy zany mifanerasera amina olona varira matetika de zay ny fahatsapako ny fiarahamonina vo ilikilika eo le resaka ataontsika hoe fanilikiliana zaraiko efatra izy io ny voalohany de hitondrako azy miainga amina fianakaviana satria ny olana ngeza ny statistika iainatsika de ny 80 isanjato ny rain'ilay olona miteraka varira de manda hoe tsy zanako io vokatsy ny tsy fahafantarana zany de vao manomboka eo zany de simba sain'le efa miaina amina atao hoe fanilikiliana voateraka zany le zaza de voilika eo anivon'ny fianakaviana rehefa tafapetraka nefa anivon'ny fianakaviana zay fanilia zay mihitatra eo anivon'ny fiarahamonina indrindra tonga any amina sekoly ny sekoly de anisan'ny olana zay mbola adinay ny anisan'ny zavatra adina nananganana ny fikambanana nge zany hoe ahoana anao atonga azy ho intégré ny anivon'ny sekoly satria nananatsika nge zany ny ainatsika teto zany hoe misy sekoly tsy mandray olona manana toetena varira any zany ny zavatra hoe ady zay mbola tolona ataon'ny fikambanana hatramin'izao hoe ahoana anao fahatsika hametraka an'izany fanabeazana tsy mitanily tsy manilikiliky zany zavatra zany anisany ady fa zao koa nefa ireo olon'ireo de misy fotoana tena manao ezaka izay zao nge nandalo an'izany difficulté tena fahasarotana teny ampianarana zany fa ny surmonter de rehefa mahazo anao ataontsika hoe manana mari-pahaizana na vita fianarana de mbola misy koa la discrimination nge eny anivon'ny sehatry ny asa ary zay le mbola ady ngeza satria misy karazan'olona zany mbola maniliky fa mbola zavatra anankiray ngeza ny intégration sociale amina fanambadiana mbola olana ngeza io satria mbola misy fianakaviana tsy makasitraka ahoana ianao no alefa nainambady eny iany soza zao manana toetena varira ny vadiny soza ohatra nareo tipika ny moramora ihany vadifandresendahatra ngeza be teny ny entourage ny fianakaviana fa saorana mono ny reny sy ny ray niteraka nakasitraka de tiana tenenina zany hoe misy fifandresendahatra ngeza ao anatin'ny zavatra olana goavany zany indrehany fa ny tena olana am'izao fotoana tao anatin'ny taona vitsivitsy soja fulgence dia ny fieverany malagasy hoe misy zavatra ny aminareo sarobidy de zay ny amonona olona manana toetena varira ahoana ny fahitanao an'izay ny zavatra misy aloha tsika tsy afa miala amin'ny tantara raha miany zavatra ny ainatsika tany amin'ny telopolo taona lasa de tao Afrika io zavatra io tena namaivay be reo firenena afrikana reo de niarana trangana tsy fandripalemana amin'ny olona manana toetena varira inona ny constatation hita de hoe voalohany aloha de hoe azahoana fahefana azahoana pouvoir zany hoe ny olona mpanao politika zany surtout rehefa hoe hanakaiky fifidianana manodididina fifidianana de maka varira atao sorona de tafipetraka elan'ny fitondrana zay ny constatation hita tany Afrika any koa zany misy karazan'olona hoe mieritreritra fa ohatry hoe super puissant le varira de alaina manokana mihitsy de tazomina de ohatran'izao mampanakarena zavatra ohatry zany ohatran'ny tany Mozambika zao misy mpiatsambo de reo mpanarato de zareo zany le finoana de mieritreritra fa mila manana taovana varira
de le silatanana varira mihitsy ny kapaina de iny fatorana am'le sambo de oentina mendrika de mahazo trondro mahazo azan-drano ohatrohatran'izany zany zavatra ny ainana fa teto amitsika le maso ndray eto amitsika fa ninoninona kotikakoty misy olona napiditra an'io teto tsy azo laviny zany ary matoa itsika am'izao fotoana zao a ameko statistika am'izao ora hitenenantsika zao 1.20 ny tranga faran'le tao mananjary 4 taona iny roa no maty tamin'ny taona 424 tsika nanana tranga 420 2.20 no maty tamin'ny taona 324 tsika nanana tranga 1.20 5 no maty tamin'ny taona 2.24 tsika nanana tranga 5.20 7 no maty midika zany fa mbola miaina tanteraka ao anatin'izay atao hoe tsy fandriam-pahalemana zany fa indrindra ilay fianakaviana zany mbola miaina tanteraka anaty hoe tahotra orooro tanteraka ka inona ny atongavantsika hoe io ninona olazaina matoa io tranga io misy de misy olona mahazo tombotsoa tanteraka amin'io zavatra io satria zay ange nandeha nidina teny fotony misy eny tranga zay tratra e fa afaka madiodio le olona zany nefa ary mitena meko ohatra ray ohatra fotsiny ohatra ny tao iosy ohatra ny tao amboasary atsimo tratra zao nge le olona nanao an'le intervention teo anivon'ny gendarmerie tratra le zaza rotaona nisy olona efatra tratra afaka tapabolana le olona miverina eo amin'ny fiarahamonina ary mandrahoana an'le fiarahamonina indray hoe aizy zay migadro hitanareo am'izany zany ity trangana tsy fandriam-pahalemana ho an'ny olona manana teo tena varena misy tambazotra ingezo ary matanjaka ary mahazo vahana ary misy mpiaro ao ambony ao ary so misy koa olona aminareo manara roatra an'izay a manao zay atratrarana an'le manana toetena varira hoe amba azao vola de alay vianina fa zay nge zao mety misy ve zany sanatry atreto aloha ary sanatriavina mihitsy hoe na ny zavatra iainan'ireo olon'ireo ary a na ny ara-tsaina sarotra aminazy ny heritreritra hoe ohatrandray tapony izay ireo rehefa miaraka izay mpiray tapo ve de ana-tsaina hoe andao fa alay ny ranona de angalana vola so mba tena loza amin'ny tatao an'ny tarana n'lay olona kosa raha sanatriavina ka misy zany fa ny zavatra azo tsika tenenina de misy olona ambony eto a mahazo tombony amin'io tsangana tsy fandriam-pahalemana amin'olona manana tena varira tena iny zany de misy lalàna zao tofa lany teny amin'ny parlemanta soja fulgence to ohatrany tsy tafavoaka le izy fa nilaviny ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ka zay tsika manam-porofony zany eny nisy ny lalàna tsara azavaina kely io lalàna io nisy tolo-dalàna natao teny anivon'ny anteny mera-pirenena izy io zay indrony antoana tamin'ny taona 324 izy io nefa nampidirina ary lany tanteraka teny anivon'ny parlementaire na nyteny amin'ny anteny mera-pirenena na teny amin'ny anteny meran-doolona fa tsopahany teny anivon'ny ACC ary nisy recommandation napetrana nezana no rectifieny zany zavatra zany ary eto ny ely manahirana de ho sanatria ve izay zao andeha anjambany fa anteny mera rongezabe ve de andeha anjambany amina resaka lalàna manana teknisianina maro reo manana pahay lalàna maro fa natao le izy nezanana nahitsy ary teknisianina maro raha tsy teny fotsiny fa ny filohan'ny commissionna ny justice ao amin'ny assemblée nge ex SG ny ministère ny justice manam-pahaizany zany momba ny lalàna tsy atory voanjaodiny zany amin'ny lalàna maro ny teknisianina atao manam-pahaizana momba ny lalàna niarany kando fa mbola iny ny vokatra teny ve pirofo zany tonga de mariny tsy manan-danja amin'ny fitondram-panjakana zao olana iainan'ny olona manano tena variry reo tsy haiko anga hoe tsisy avany misy aloha resaka fitsarana ane ny ACC fa tsy hoe fanjakany azavatsika mazava tsara ny tondrako ny fanazavana vo nanomboka atao amin'ny anteny mera-pirenena de efa nanakana ny gouvernement ary nisy adingeza atao ary isorana ny solombavam-bahoaka rehetra indrindra moa ny solombavam-bahoaka zay nampitondrana ny lalàna ny le mato Nicolas niaraka ny ady mivantana mihitsy hoe aleo handeha
io ane vao nanomboka atao amin'ny assemblée nationale efa nisy adihevitra be ary nazava nandeha tamin'ny fahitalavitra nge zany fa tsy nanana fahavononana ny teo anivon'ny gouvernement mbola nisy adihevitra koa io tao amin'ny antenimeran-doolona mbola tao amin'ny ministère ny justice mbola miteny mila misy zavatra tokony fa ekeny zany fa ny fiainan'ireo olona reo nge fa isan'andro fa manomboka miala ny aina de ataotsika hoe adihevitra mbola tabatra foana avy anatin'ny 5 taona fa tsisy asa anampiana sy tadiavam-baolana ho an'ireo olona reo olo reo manana fianakaviana marary an'ireo havanareo ane zany hoe haina afoy asorinao ny masona tapahanao ny lohany tsy hita le razana akakositsika mariny zay fa minorité atao anivon'ny firenena fa tsy tokony atao zavatra ohatr' zany nareo ve mihevitra ny tenanareo hoe klema le izy ary mitovy amin'ny olona manana klema rabatana samihafa sa afa mihitsy nareo albinos ny atao hoe klema nge de nyresaka tsy fahafahanao manana na zavatra anakay fa klema koa ny anay io incapacité ny anay io ny resaka hoe tsy fahitana ny resaka tsy fahazakana masoandro klema zany kive président Soja Fulgence am'izao zavatra hoe tsy mety lany le lalàna inona ny tena votoatiny le lalàna tiana ho atao aloha mizara efatra ngezabe io votoantiny ao anatin'io lalàna io tsika moa ny fotoana fohifohy de tsy hiditra amin'ny atsipiriny fa ambanimbavany nisy zavatra niadivanao voalohany aloha de le eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana satria raha hijeritsika ny hoe manahoana moa ny besoin supplémentaire ilain'reto olo reto raha iresaka crème tsika ny crème maraingy eto Madagasikara zao de 3 alina sy ray hetsy de laninao anatin'ny firy zao raha tena accro ianao mety 3 semaines zany de lany fa tsy maintsy isan'andro zany raha ohatra karakarak'ilay olona mety misy olona nika isan'andro izy milalao eny amin'ny masoandro miasa tsy mitovy ny zavatra raha accro izy de lany ao anatin'ny telerinandro zay ka izy am'ireo tokantrano reo nefa avoakatsika fa ny 7 isanjato ny tokantranon'ireo olona maina aminatiny tena varira reo na manana teo tena varira reo tena n'le latsaka farany ambany farany sahira aiza no ahitantsika vaholana de ny vaholana meo alalao aloha ny accès an'io zavatra io eto satria ny malafo an'io nge de anisan'izany ny taxe anisan'ny edivanay mba amorao ny fidiran'io eto ahafahandreo misitraka eny fa na mividy ary izy adidinay koa zay ny nananganana ny fikambanana hitadiavana mpiara-miasa hoe anamorana ny fisitrahana am'zany eo ny lafa mifanabeazana efa nresantsika teo be da be ny sekoly tsy mandray any anisan'ny edivanay ao anatin'io lalàna eo fa indrindry ty resaka trangana tsy fandripalemany maro ny mba niady zay hoe mba ataovy mazava tsara ny sazy fanasazinan'ireo olonao fa matetika nge rehefa misy olona tratra momba ny alatra varira de matetika ny aty amin'ny fitsarana mamaly hoe tsy ampy tsy feno ny sary zay asary zao manao hoana moa zany le atao hoe feno le hain'ny olona efa niala sanatria ndresaka ny tsy afenona fa niala trondro eto amintsika indroa isa-taona ihany misy fitsarana fa ahoana moa ny anay hain'olona be zao vetivety de tsy misy mahazo liberté provisoire misy afaka madio zavatra ako kosa re aina nge ty averinay atrany ny antony joronay ary zany amerenako an'izany hoe tsy kivy satria za vo nanomboka nanantsaina voalohany anangana an'ity de ny zavatra atao an-tsaiko hoe tsy mora ny ady tena tsy mora ary na izao plaidoyer atao eo anivon'ny fitondram-panjakana zao tsy mora fefa nyrosoko ty ary mety na efaratra amin'ny ainy ty tsy maninona fa zay ny tanjona de tsotra hoe ahoana ny ainan'ireo zandry génération reo afara hilamina ny anay nefa vity ny tenenanay ny anay efa vity izay ange zao hoe efa surmonté an'zany discrimination tenivon'ny fianakaviany zany izy moa nisy zany ny surmonté ny olana ny discrimination teny anivon'ny sekoly nisy ny ainany zany eo am'sehitry ny azy nisy fa ahoana ny tsy atonga n'ireo zaza ao afary reo niadinay de ho niady hoaniny zandry sy ny taranaka afara fa ninona lazaitsika araka zay nazavaina hoe anomalie génétique héréditaire tsy maintsy isy varira foana ny génération afara afa mba iriko koa moa amin'ny havan'zareo mpitondra reo mba misy varira mety ho tonga saina io zay aika tsy mory ty ady atao ty fa mety tsisy havany eo matoa mialangalana tanteraka am'izao fandraisana
antanana ny ho avin'ny olona manana tontena varina teny ay atsipy ho an'ny manam-panazy tompokavy sy tompoko laha isorananao président soja fulgence raha miandro soa nitondra zay fanazavana zay tena ny ilaina ho fantatra tsara ho fantatry ny mpiarabelona mpiaramonina ny malagasy izany zavatra zany sotranao akasitraka indrindra tompo de mirary so indrindra de mahazoto daholy amin'ny asa ianareo rehetra sy isika menakavy tapitra ny fandaharantsika veloma tompoko akasitraka indrindra tompo